Efa taona maromaro izay no nanarahako an'Andriamanitra. Tsy hitako nefa n'izay hevitra fa marobe ny fakapanahy izay mandavo aho. Tena very hevitra ao ankehitriny. Ka matahotra raha izao no mitoy satria tsy mba handova ilay fiainana mandrakizay raha mbola manohy izany zavatra ratsy rehetra izany. Inona no tokony ataoko? Ampio Andriamanitra aho. Ho antsika raha lana anabavy izay efa nanolo tena ho an'ny tompo kanefa voafandriky ny devoly tamin'ny karazana fakapanahy maro. Izao no afatry ny tompo amintsika. Miarena raha avako fa mbola mivoanao ny varavaran'ny lanitra. Tsy mbola resy ianao tsy akory fa mbola afaka mitsangana manohy ny ady. Raiso ny tanan'i Jesosy Kristy izay atolonao anao amin'izao fotoana izao. Toero ny asan'ny maizina ary mahireza mivavaka dia omen'Andriamanitra antsika ny herin'ny fanahy masina izay hahatonga antsika hopandresy hatramin'ny farany ka hiteny amintsika eo am-bavahadin'ny lanitra ny tompo rahatra izay miala ety isika ka ataony hoe: ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ampuanao ni fasuavana